Ary zaho miteny anareo fa tsy anjy fa mipitsara antsika mahay. Tsy fomba fanao ny mpitsara ny manao commentaire apahabe maso mikasika ny didy izay navoakany. Dia izy io ACC ny mpitondra fanjakana io fa tsy ACC natokana hiaro ny rahalam-panondrenana malagasy. Feno ny critère manamarina fa tsy etatso Madagasikara. Tsy mafirenena le firenena dia tokony amidy zany Madagasikara, amidy amin'izay mba samba mahazo vola kely. Mizara roa tanteraka ny fanehoan-kevitra politika manoloana ny didim-pitsarana izay navoaka ny ACC. Fanesorana Andriamatoa Christine Razanamahasoa tsy ho solombavambahoaka intsony sy fanesorana Andriamatoa Hermanina Razafimahefa filohan'ny antenimeran-doholona teo aloha tsy oloolon'ny Madagasikara. Afa-po tanteraka ny pomba fitondrana indrindra fa ny mpitondra fanjakana eto amintsika manoloana iny famoahany ACC didim-pitsarana iny. Ho an'ireo mpanaraka toedrara politika sy manaraka ny fiainam-pirenena dia mahita fa tsy ao anatin'ny didim-pitsarana mifehin'ny ACC ireny didim-pitsarana navoakan'izy ireo ireny fa baiko avy amin'ny olombitsy avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny fanena tamin'ny mpanao gazety ny Info Culture Media ny filohan'ny ACC Florent Rakotarosoa androany rehefa nanatrika ny lanonan'ny fankalazana ny 29 mars 1947 teny amin'ny fasan'ny Mahirifo Mausolée. Nanararoatra nanontany ny filohan'ny ACC manoloana ny didim-pitsarana izay navoakan'izy ireo makasika ny fanesorana ny Ramatoa Christine Razanamahasoa sy Andriamatoa Hermanina Razafimahefa. Tsotra no namalian'ny filohan'ny ACC any mpanao gazety. Tsy fanao ny mpitsara na aiza maneho hevitra makasika ny lalàna efa mivoaka. Mazava ho azy fa ny ACC dia tsy afaka maneho hevitra manoloana ireny didim-pitsarana efa nivoaka ireny. Fa izao kosa ho an'izay rehetra manana fanontaniana, manana hetaheta teneho hevitra, afaka mitsidika ny site web ny ACC, azo antoka fa mahavaly ny fanontaniana manitikitika ny tsirairay ny didim-pitsarana izay mivoaka any amin'ny tranokalan'izy ireo hoy izy. Na fitsarana mananam-pandrenana io na fitsarana naiza dia tsy fomba fanao ny mpitsara ny manao commentaire apahabe maso mikasika ny didy izay navoakany. Saharoto ny tena saharoto ny Ramatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy amin'ny didim-pitsarana izay navoakany ACC iny. Raha ny amin'ny manokana dia mazava fa ara-dalàna ny fitorinan'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa sy Andriamatoa Hermanina Razafimahefa. Mazava ho azy fa ara-dalàna ihany koa ny didim-pitsarana izay navoaka ny ACC. Nitondra fanazavana fanampiny ho an'ireo olona izay diso hevitra mandiso ny fitorinan'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa sy Hermanina Razafimahefa. Nosoritany mazava tsara, diso ny fiheverana fa tsy azo toriana i Ramatoa Christine Razanamahasoa sy filohan'ny antenimeran-doholona teo aloha. Tsy ny vondrona TGV no nitory azy fa vondrona IRD izay nanolotra azy ho solombavambahoaka ho filohan'ny antenimeram-pirenena ihany koa. Mitovy amin'izay ihany koa ny kahany filohan'ny antenimeran-doholona teo aloha Hermanina Razafimahefa. Zavatra ny tenen'ny zareo ihany koa dia hoe iza nefa nesorana tsy ho TGV tsony tamin'ny volana novambra taona 2024 ny folo novambra taona 2024 tokoa dia nandefa taratasy tany aminy ary nanao valandresiko ampanao gazety ny antoko TGV. Ny antoko TGV hoy tsy ny vondrona antoko IRD fa ny antoko TGV ny teny hoe ianao kosa rehefa tsy manaraka ny zotra politika ny antoko dia sorina. Fa mariako ny TGV no nanalana azy. Ramatoa Christine Razanamahasoa tsy niala tao anatin'ny vondrona antoko IRD mihitsy. Raha ny lojika zany raha izay zavatra tenen'izay dia tokony hoe nametra-pialana tsy ho IRD intsony izy rehefa nesoriny TGV tsy ho anatin'ny antoko misy azy ireo intsony. Afa-po tanteraka tamin'ny didim-pitsarana navoaka ny ACC i Général Ravalomanana rehefa nanontany ny mpanao gazety androany. Raha izy manokana dia masamy teny fa tena mahay ny mpitsara eto amintsika, indrindra fa ny ao amin'ny ACC. Nanamafy izy fa tsy resaka atao fotsiny zany, fa manana proof izy. Ny antony dia zao, ny mpitsara eto amintsika dia manana doktora ary manana mari-pahaizana tsara amin'ny asa izay sahanin'izy ireo. Tsy toy ny mpitsara any ivelany toy ny any France sy ny firenenkafa manana master fotsiny, fa ny antsika dia manana doktora sortant avy any France. Noho izany dia mahafapo azy tanteraka ny fomba fiasan'ny mpitsara eto amintsika. Ary zaho miteny anareo fa tsy anjy fa mpitsara antsika mahay mpitsara antsika reny le communauté internationale rehetra tamin'ny tonga tao amiko tao hoe miresaka kritika na droit dia jerevako ny diplômany
maîtrise fotsiny ary tsy droit akory ary no ataony. Ny antsika manana doctorat ny antsika nianatra tany France ny mpampianatra ny mpitsara antsika fa tsika manaiky ambanina zany dia zay mahavoa antsika fa mahay mpitsara antsika fa aza manaiky influencena anina zany. Nanontany mpanao gazety ihany koa ny heviny manoloana ny fanalanan'ireo matoa Herman Razafy filoana ny teny Merambdy olona teo aloha. Raha ny amin'ny manokana dia normal tsara raha ny esorina amin'ny mahalolona azy i Herman Razafy satria tena zava-doza nge ny zavatra nataony tamin'ny fifidianana filom-pirenena lasa teo. Fa i General Ravalomanana dia olon'Andriamanitra dia mandefitra ary ataony izay hiavanana amin'olona rehetra. Izay nambarany tao mpanao gazety. Ndao hainontsika ny faneo Kevin. Fantarao inona ny nataony tamin'ireny aloha fifidianana reny dia tsy taiko zametrana fantena ty amiko zany nefa nareo ary mahafantatra zava-pifidianana tsika raha mbola azo atao dia atao izay havanana amin'ny olona rehetra. Za kristianina dia zay ny any teny atao tsika koa nefa tsy maintsy manaraka ny lalàna misy zany, misy lalàna mifehy ny ao amin'ny atoko politika, misy lalàna mifehy ta Madagasikara dia zay fotsiny no raha. Mifanohitra amin'izay tanteraka kosa ny faneho-kevitra ireo mpanaraka toedrara politika sy mpanaraka toedrara am-pirenena eto amintsika. Pasteur Edouard manokana dia mahita fa tsy didina voaka ny ACC iny fa didina voaka ny mpitoram-panjakana. Baiko milatsaka avy any ambony no tanterahany ACC ny toejavanisy tamin'ny omaly iny. Mety tsy hafalan'ny mpitondra zany resaka zany fa tsy maintsy lazaina hoy izy. Didiny ACC hoy izy ianao fa ny fijery zany tsy didiny ACC fa didiny mpitondra fanjakana, tsy didiny mpanjakana koa fa didiny mpitondra fanjakana. Satria raha ny didiny ACC zany, ny ACC zany natao hoe hiaro ny lalam-panorenana dia ny tombotsoan'ny firenena zany jerena. Ka inona ny tombotsoan'ny firenentsika amin'izao fotoana izao raha ohatra an'izay zany mandamina ve zany ko satria zany ny tiany mpitondra fanjakana ho atao dia mpalatanteraka ny ACC dia nizy eo ACC ny mpitondra fanjakana io fa tsy ACC natokana hiaro ny rahalam-panorenana malagasy. Mety ho tezitra amin'izany teniko zany zareo, mety alahelo amin'izany teniko zany zareo fa tsy mampaninona. Aleo zao tezeranareo toy izay le firenentsika potika fa tsy natao hamotika firenena isika fa natao hanarina ny firenentsika. Ka izay zavatra tsy ndry azo liana ohatra an'izay tsy mampandroso an'ity firenentsika ty ary tsy azo an'ity firenena ity. Zany hoe misarika ny olona na maneta ny olona hitrotra zany zavatra ohatran'izany. Ka raha mitrotra le olona dia rehetrarehetinao fa ny ACC nga afaka hampitony ny fahatezerany olona rehefa tonga zay fotoana zay dia mpitano filaminana ihany any no aroso eo e. Ho an'ny Siteny Randrena sy oloniako manokana dia nampiseho fa tsy ara-dalàna ny didim-pitsarana izay navoaka ny ACC omaly iny. Fa kosa tsy dia niteny betsaka izy fa fanontaniana fotsiny no napetrany hoe mino ve ny ACC fa ara-dalàna ireny didim-pitsarana nataony ireny. Ankoatr'izay nisintona sain'ny mpitondra izy nampatsiahy fa tsy mety ny zavatra nataon'izy ireo. Manitsakitsaka ny soatoavina malagasy. Nampatsiahy izy fa reniny malagasy i Ramatoa Christine Razanamahasoa. Nahoana no tsy ajaina. Marina fa mpanao lalàna ny tena fa ary tsy expert amin'ny lalàna fa fanontaniana mipetraka tena nanaraka lalam-panorenana ve ny fanalàna any Ramatoa voalohany antenenana Ramatoa Raisy. Zavatra tiako ho tenena le zavatra politika isika malagasy dia manana an'izany hoe soatoavina izany. Aoka rehetra resaka politika no hanimbatsika ny resaka soatoavina fanajana ray aman-dreny. Ka izay indrindra ny antony hiangaviko atsika koa natsika avy any amin'ny faritsy ny fianarantsoa mba tena mipetraka tsara zay soatoavina zay satria raha ianareo zay zanaka ny Kristy manaja azy hajany Madagasikara renitsika satria reniny malagasy rehetra izy satria filohany any fitsakana. Somary hafa kely ny faneho-kevitry Kotilila Maitrampo. Raha ny faneho-keviny manokana dia ndao amidy ity Madagasikara malalantsika ity. Ndao varotana amin'ny firenena matanjaka toy ny Chine sy Canada, ohatra États-Unis sy ny maro hafa. Amin'izay rehefa azo ny vola dia zaraina amin'ny tsirairay dia samby mahazo tombotsoany daholo na ny madinika na ny maventy. Satria ny antony dia zao, efa feno ny fepetra ilazana fa tsy misy fanjakana intsony eto Madagasikara.
tsy misy rafitra amin'ny mahafirenena azy intsony i Madagasikara. Efa tapotra potipotehan'ny mpitondra ny ao amin'ny pouvoir exécutif, législatif sy ny ao amin'ny judiciaire o Ikotlila Maitsoampo. Tao enontsika ny faneho Kevin. Feno ny critère manamarina fa tsy état tsao Madagasikara. Satria ohatra état zany Madagasikara anatin'ny constitution le tripartite, misy ny pouvoir exécutif, ny filoham-pirenena sy ny rehetrarehetra, ny administration, misy ny pouvoir judiciaire, ny justice, ministère de justice rehetrarehetra, de misy ny pouvoir législatif. De nefa rehefa dinihana reo antram-panjakana ino zany fototra ijoroan'le fanjakana reo ravandra reo daholo tsisy tsony. Ny zava-misy ankehitriny amin'izao toedra aram-pirenena izao tsy misy enatra, tsy misy tahotra intsony ny ACC manatanteraka ny baiko ny exécutif any ambony, ny baiko ny filoham-pirenena sy ireo mpanaradia azy ho Ikotlila Maitsoampo. Tsy tapotra akory ny fepitoana nomeny ACC 7 ora an'ny Ramatoa Christine Razanamaso, dia efa navoakan'izy ireo sahady ny didim-pitsarana izay nataon'izy ireo efa nomanina izy ireo azy. Izany hoe tsy misy zavatra ara-dalàna nataony ACC fa fanitsikitsahana lalam-panorenana ho Ikotlila Maitsoampo. Fantatra izy ireo tsara fa tsy ara-dalàna ny fitorenana atao azy, tsy ara-dalàna ihany koa ny zavatra hiampangana azy. Nefa ny ACC dia baiko fa tsy manaraka ny lalam-panorenana izay mifehy azy ireo. Tsy tahotra, tsy enatra, tsy mila manazava fa dia sahan'ny fitondrana zany no manala fotsiny ny filohan'ny intermenam-pirenena. Sorona fotsiny na samy teny daholo ny pahay lalàna rehetraretra hoe le fitoriana irrecevable, satria na tsisy sonia, tsisy karapanondro, tsy amin'ny exemplaire akilanana azy le fitoriana natao, de tonga de fa amin'iny fotoana tonga de rejeté zany, mbola tsy miditra ny procédure akory fa le fametrahana fitoriana fotsiny de fa tsy aitsao. De akoatran'izany le motif le hitoriana tsisy amin'ny mandeha amin'ny loany, de aveo akoatr'izany de le procédure tokony misy hoe manana fotoana zany ohatrany hoe tapabolana ahafahana miaro tena, tiana omeny 48 heures ohatrany hoe demande d'explication 48 heures, de tsy tafotra koa le 48 heures de fa natao le ino séance ino zany l'audience, de tonga de tao tonga tapahana. Zany hoe zany tsy miraraha mihitsy na misy ny lalàna, na misy ny procédure, na misy ny androm-panjakana, na misy ny dana, tsy miraraha mihitsy, tonga miala fotsiny. Porofo hafa noentin'ny Ikotlila Maitsoampo ahafahana milaza fa feno fepetra tokony ivarotana ny Madagasikara, dia izao fanitsakitsahana lalam-panorenana miverimberina izay ataony ACC izao. Mampiseho izy ireo fa tsy misy intsony izany androm-panjakana izany. Mampiseho izy ireo fa tsy misy intsony izany rafitra fitsarana izany. Ny sorony koa ny ino moa zany ny filohany na intermenam-pirenena androm-panjakana anankiray io goavana. Ny filohany ino moa antenimiran-doolona androm-panjakana anankiray io roahany koa, de tokony manao constat zany ny tsika gasy, manao constat hoe misy de anaovana déchéance koa, manao constat de vacance de l'état. Zany hoe tsisy firenena tsony. Zay tokony ataontsika constat hoe araky ny critère ananatsika BDB de tsisy mahafirenena an'le firenena tsony, de tokony anaovana déchéance le firenena. Zany hoe esorina amin'ny mahafirenena an'le firenena. Zay zany zavatra tokony atao ny malagasy, satria ina tsony mahafirenena an'le firenena de tokony amidy zany Madagasikara, amidy amin'izay mba samy mba mahazo vola kely, amidy amin'ny Sinoa, amidy amin'ny Canadiana, na amidy amin'izay ino vente aux enchères le Madagasikara, hoe zay masaky fa zao ny vidin'io, de le vola aveo zany mba zaraina varana amin'le samy malagasy 7 tapitrisa, de samy de merde miala Madagasikara, na mandeha lakana, na mandeha botra, zay manana avion mandeha avion. Ny ACC zay mba nantenaina hiaro ny lalam-panorenana malagasy dia lasa manatanteraka ny baiko ny lalam-panorenan'ny mpitondra eto amintsika, lasa manatanteraka ny lalam-panorenan'ny filoham-pirenena ho Ikotlila Maitsoampo. Ohatra ny raisiny tamin'izany moa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo
makasika ny certificat de nationalité an'ny filohan'ny Rajoelina sy ny fanekeny filohan'ny ACC ny filatsako fidiny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina. Ny ilozana ACC cour constitutionnelle zay iaro ny natao iaro ny lalam-panorenana fitsakitsahan'ny dolo lalam-panorenana tsy rarahany alefa lesy tsy manana azon-damosina mihitsy na miaraka petsapetsa amin'ny flou exécutif pouvoir exécutif no miteny amin'ny ina moa zany amin'ny ACC hoe tonga de endao fotsiny tsy de endao fotsiny izy ny président zany a Madagasikara afaka miteny hoe soraty amin'ny liste fifidianana ina moa zany ny candidat ny tenako soraty eo de ataovy lany premier tour zay ny président afaka miteny an'izay amin'ny haute cour constitutionnelle. De alohan'izy ametraka an'ina de teny koa izy ary amin'ny ina moa zany ministèren'ny justice hoe omeo certificat de nationalité de ataoko atao complet le téléphone daholo téléphone amin'ny ministère de justice hoe ataovy vonona daholo le dossier koa de atero ary amin'ny ina moa zany haute cour constitutionnelle de miantso amin'ny haute cour constitutionnelle ozala tonga de validé zany le candidature koa de ina moa ataovy lany ninninna résultat voaka eo ninninna fa nisam-bato de tsy manisa vato akory fa tonga de ataovy lany fotsiny lany premier tour de vita zany hoe tsy mixiste tsony zany ny haute cour constitutionnelle. Profo hafankoatr'izay no entin'ny Kotila Maitsoambo ilazana fa tokony amidy any ity Madagasikara ity dia ny makasika ny folo alin-dahy na ny ao amin'ny gendarmerie-pirenena zany na ao amin'ny police-pirenena na ao amin'ny tafika malagasy fiarovam-pirenena. Efa hita miharihary fa tsy misy zavatra ilana izy ireo raha ny toe-java-misy eto amintsika fa izy ireo kosa dia efa mametraka fa miasa ho an'ny mpitondra, miasa ho an'ny filoham-pirenena, miasa ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa tsy miasa ho an'ny Madagasikara, tsy miasa ho an'ny tombontsoany malagasy. Dia inona ntsony zany ilana ny folo alin-dahy eto amintsika hoy Kotila Maitsoambo. De aveo koa mbola misy koa ny anim-panjakana karaha ny folo andam-bahoaka folo andam-bahoaka amina vola amina 5 milliards no vidianana fitaovandreo na kanjo na fitaovana ninninna reo tsy mihetsika mihitsy tsy fahasamby kozy tsy fahasamby kozy fa raha ohatra hoe misy manelingelina ny mpitondra de tonga de le mpitondra miteny hoe sambory re firy re gadrao re de misy ino zany amin'ny justice amin'ny pouvoir judiciaire de raha misy zany ny filoham-pirenena ny ino zany pouvoir exécutif afaka managadra olo toy ny sambory de gadrao de tadiavo ino zany tadiavo motif fotsiny anamboary dossier fotsiny re de gadrao de gadrao koa ihany. Maro de maro ny fanio-kevitry Kotila Maitsoambo manoloana ny toedra raha mafana eto amintsika ankehitriny zay ahafana milaza fa ampy ny fepetra tokony hivarotana nyity Madagasikara ity. Ny tanjona dia mba azahoan'ny tsirairay tombontsoa, mba tsy ho an'olombitsy ny tombontsoa an'ity firenena malalantsika ity. Eto ampamarana dia zao mafana dia mafana ny toedra raha-pirenena ankehitriny, tafiditra ao anatin'ny crise institutionnelle antsika izao. Tompona andraikitra voalohany amin'izany ny ao amin'ny antoko TGV, ny ao amin'ny vovonana IRD. Ny azy ireo dia efa nisoritan'izy ireo mazava tsara fa tsy misy resaka firenena io fa resaka tombotsoana antoko politika. Fanontaniana ety amin'ny farany dia zao mbola azo antenaina ve ny fandrosoan'i Madagasikara raha toka efa nitsotra ny marina ny avy ao amin'ny antoko TGV fa ny tombotsoana antoko politikan'izy ireo no tsinjovin'izy ireo fa tsy ny tombotsoan'ny malagasy, tombotsoan'ny Madagasikara. Mbola misy azo antenaina ve raha izany no izy? Avelako ho antsika no mamaly an'izany fanontaniana zany ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy zay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.